Vatsimpana etineneny Ratovelo Jacqueline. Ny fanantenana dia tsy mahamenatra satria ny fanahy masina izay nomena antsika no nentina napidina ny fitiavan'Andriamanitra ho ao am-pontsika. Amen. Ivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay izay any an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay ianao. Indreto izay olonao izay no tiavinao sy namondranao fo tompo malala, manondrika ny foamam-pananay ny tenanay iray manontolo eo ambany fahasoavanao, mba iarahabanao, ideranao, ankalaza ary anome voninahitra ambony indrindra ho anao satria tsara sady mpanao tsara ianao. Andriamanitra be fitiavana sy be indra fo, ary mikatsaka isan'andro ny sosony tsara ho anay zanakao. Mankasitraka indrindra ihany koa Jesosy mbola nanome anay tombonandro vaovao indray ianao ivelomanay, nanafy anay ihany koa hery tanjaka fahasalamana, ahafahanay miatrika ny voninahitrao, mivavaka aminao ary koa handrea ny teny maminao Jesosy malala. Angatahanay aminao tompo dia hamindrafo aminay ary mamelany elokay sy ny tsy fahamarinanay rehetra. Dia mba meteza Jesosy anasanay amin'le raha soanao, mba hanadio tanteraka anay, ahafahan'ny fanahy masinao hitoetra sy hanjaka feno ao anatinay. Fanahy masinao tokoa mantsy Jesosy no mitaridalana anay, manazava ny lalanay, mampahafantatra anay ny lala marina rehetra tokony alehanay araka ny sitraponao. Ary mbola ny fanahy masinao ihany koa Jesosy malala no manampy anay handray tsara ny afatrao, hitahiry zany eo am-ponay ary koa ho ampiarinay eo amin'ny andavanandrom-piainanay iray manontolo. Dia mitenena Jesosy malala araka ny fombanao, fefabonina izay andre ny teninao. Amin'ny anaranao masina sy manan-kery avy any Nazareta Jesosy, mangatahanay sy hanaovanay izany vavaka izany. Amen. Dia mbola faly miarabantsika mpianakavy ny finoana rehetra amin'ny anaran'ny Tompo ry havana, ary faly ihany koa manonona ny fahasoavana mba ampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika, ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny teny angalantsika vatsim-panahy amin'ity maraina ity ry havana, dia izay hitantsika ao amin'ny boky ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly toko 7, ny 12 ka hatramin'ny 20. Asan'ny apôstôly toko 7, ny 12 ka hatramin'ny 20. Ovakitsika izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony teny. Ary Petera no nahita dia namaly ny vahoaka hoe, ry lehilahy Israely, nahoana no talanjona amin'izany ianareo? Ary nahoana no mandinika anay ianareo toa herinay na fahamasinanay no hanaovanay azy ho afa mandeha? Andriamanitra Abrahama sy Isaka ary Jakoba, Andriamanitra ny razantsika no nanome voninahitra an Jesosy mpanompo, izay natolotra resy no lavinareo teo ao anatrehan'ny Pilato rehefa nokasaina lefa, fa ianareo namdalay masina sy marina, ary mpamono'olona no angatahinareo alefa ho anareo. Fa ny tompon'ny aina kosa no novonoinareo, fa izy natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty, ary vavolombelona izany izahay. Ary ny anarany no nampahatanjaka io lehilahy hitanareo tsy fantatrareo io, no ny finoana ny anarany, eny, ny finoana izay azo amin'ny alalany no nahazahoana izao fahasitranana tsara io masonareo rehetra izao. Ary ankehitriny ry rahalahy, fantatro fa amin'ny tsy fahalalana no nanaovanareo izany, tahaka ny mpanapaka anareo koa, fa izany no nahatanteran'Andriamanitra ny zavatra nampilazainy ny mpaminany rehetra raha teo, fa hiaretany Kristiny. Koa mibeba ianareo ka miverena aminona ny fahotanareo, mba ho avy izay andro famelombelomana avy amin'ny fanatrehan'ny Tompo, ary mba hanirahany any Kristy voatendry ho anareo dia Jesosy. Amen. Izany andin-tsoratra masina izany indray ry havana no angalantsika ny vatsim-panahintsika amin'ity maraina vaovao ity. Vao tsy ela tokoa ry havana isika no ankalaza ny fetin'ny aladin'ny Pentekosta, ny latsahan'ny fanahy masina tamintsika rehetra izay tena nangetaheta izany. Kanefa tsy hoe vitan'ny aladin'ny Pentekosta iny ihany no andraindrayntsika ny fanatrehan'ny fanahy masina, fa mino aho fa isika rehetra koa dia tsy mitsahatra ny mangataka isan'andro ny fanatrehan'ny fanahy masina sy ny fahafenony eo amin'ny fiainantsika iray manontolo amin'izay rehetra ataontsika sy izay rehetra alehantsika.
Ny zavatra hita sy tsapa eto ry havana dia tena feno fanetretena tanteraka tokoa ny olona feno fanahy masina toy ny Petera sy Jaona izany. Izy roa lahy mantsy raha nampitsangana lehilahy malemy tongotra tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta dia gaga sy talanjona ny olona nijery azy roa lahy. Ny hevitra mantsy izy ireo fa hoe Petera sy Jaona no nasitrana ilay lehilahy malemy. Fa Petera kosa feno fanahy masina tanteraka dia niteny hoe nahoana ianareo no gaga sy talanjona ka mandinika ny be toy izao? Ny hevitra nga ianareo fa ny herinay sy ny fahamasinanay no nampitsangana sy nampandeha io lehilahy io. Raha mijery anay ianareo dia toa izahay mihitsy no omenareo voninahitra satria hoe mahery izahay. Tsy ahoy Petera sy Jaona, tsy izahay no nahavita ny fanasitranana fa ny finoana ny anaran'i Jesosy Kristy no nahavita izany. Izany dia izahay dia tsinotsinona hoy Petera sy Jaona fa fitaovana fotsiny izahay manatanteraka ny baikon'i Jesosy Kristy. Noho izany tsy izahay no nampitsangana io lehilahy io. Ny zavatra misy tokoa mantsy ry havana eo amin'ny fiainana dia raha vao misy olona iray mahavita zavatra tsara na mahagaga dia iny olona iny no jerentsika. Izy no andraindraintsika sy omentsika voninahitra. Fa ny olona feno fanahy masina kosa dia tsy manaiky an'izany fa tsy maintsy hiteny foana izy hoe tsy izao no nahavita an'io asa io fa ny finoana ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary dia izany tokoa no nahatonga ny mpanao salamo ilaza ao amin'ny salamo 5:1 manao hoe Jehova o, aza izahay no omena voninahitra fa ny anaranao ihany. Jesosy Kristy ry havana ilay zanak'Andriamanitra velona, na dia manana ny endrik'Andriamanitra aza dia nofoanany ny tenany ka nanetry tena ambany dia ambany izy. Toetra tena tokony alaitsika tahaka mihitsy izany satria zinona moa tsika eo anatrehan'i Jesosy Kristy ry havana? Mpanotana isika, mpaniasiana isika, vovoka sy lavenina ihany koa. Koa ninona zavatra ataontsika ry havana dia aleo atao voninahitr'Andriamanitra foana izany. Aza mihevitra mihitsy isika hitady voninahitra amin'izany satria ny olona feno fanahy masina tahaka ny Petera sy Jaona dia ilaza ampanetretena foana fa tsy ny heriny na ny fahamasininy no nahavitany ny asa fa ny herin'Andriamanitra irery ihany. Ary tena marina tokoa izany ry havana satria inona moa ny fahaizantsika? Inona ny herintsika? Inona izay fananantsika eo anatrehan'ny momban'Andriamanitra? Andriamanitra izay mahery sy mahagaga. Izy ilay manana ny fahefana feno hatrany an-danitra ka hatraty an-tany ary ny fanapahana eo antsorony. Ny devoly fahavalontsika ry havana no mahavita maninana an'Andriamanitra. Mahavita ihany koa mirere mihitsy fa mpanjaka ny fahamazinana. Ary fantatsika ihany koa fa ny devoly ire dia afaka manome harena sy zavatra tsara maharesy ny olona izay manaiky ny sitrapony. Saingy izao fantatsika ihany koa fa amin'ny farany dia tsy maintsy fa fahambaraka no entiny izany fa tsy ahitana ny voninahitr'Andriamanitra mihitsy akory. Matoa ry havana tonga amintsika izao tantaran'ny Petera sy Jaona izao dia satria tiany tompo koa isika mba ho feno fanahy masina tahaka azy ireo ka dia hiaina ao anatin'ny fanetretena ihany koa. Tiany isika ho kristianina tsirere izany mihitsy ka ninona asa vitantsika dia anetretena foana isika satria tsarovo mandrakariva ry havana fa ny tompo no mpiahy sy mpiaro antsika isanandro. Izy no mitantana antsika amin'ny tanany fahamarinana tahaka ny nanaovany an'i Petera sy Jaona nahafahan'izy ireo nanasitrana sy nampitsangana lehilahy malemy tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Izany ry havana no zavatra tena irian'Andriamanitra amin'izao andro farany izao. Ho maro be ny kristianina feno ny fanahy masin'Andriamanitra, anetry tena mandrakariva eo am-panatanterahana ny asan'Andriamanitra, ampitsangana ireo olona malemy ara-panahy maro be manerina n'izao tontolo izao. Eo amin'ny 4:20 dia anambara ihany koa Petera ny fahotan'ny rahalahiny fa izy ireo dia nandalay masina sy marina eo anatrehan'ny Pilato izay efa nanasa tanana ka niteny hoe tsy hitako izay fahotany io lehilahy io. Ianareo anefa mbola mandaha azy ka miantsoantso hoe omboy eo amin'ny hazo fijaliana izy. Izany anie no elokare i Petera teo anatrehan'ny Jiosy. Izany no eloka lehibe vitanareo. Nomelohinareo Jesosy Kristy ilay marina sy tompony ny aina fa no navotanareo ary nofidinareo kosa ilay jiolahy mpamony olona. Ry havana, rehefa miteny amintsika ny tenin'Andriamanitra manambara ny fahotantsika
de aoka tsy ho amavantsika izany nataotsika tsinotsinona fa matoa Petera nampiseho ny fahotany Jiosy dia tiany mba hibebaka izy ireo mba hahazahoany ny famonjena sy fanafahana avy amin'Andriamanitra. Isika koa raha sendra voatsindro ny tenin'Andriamanitra izay hitorian'ny mpanompon'Andriamanitra na iza toerana andrenesantsika izany, eny na dia amin'ny eno manjery aza na koa tenin'Andriamanitra tonga sy na eo ambany masontsika dia izao aza maivantsika izany ry havana, aza atao hoe tsy fitiavana na koa hoe fanalam-barakatsika sanatria fa ny antony dia tiany tombo isika hifona sy hibebaka amin'ny eloka vitatsika ary tsy hiverenatsika intsony izany. Marina ry havana dia te hamono sy hanafaka atsika tokoa neny tompo hoe ka tsy misy tiany over isika na dia iray aza fa samy tiany andova ny fanjakany lanitra. Izany hoe nataony ireny mba hampahiratra ny masontsika, hampibebaka atsika satria hoy tokoa ny teny eo amin'ny ohabolana 9:4 hoe ny zavatra rehetra nataony Jehova dia samy misy antony avokoa. Nasehony Petera eto ihany koa ry havana ny hery ny finoana ny anaran'i Jesosy Kristy satria na dia nalemy hatrany an-kibon-dreniny tokoa aza ity lehilahy ity, no ny hery ny anaran'i Jesosy Kristy dia sitrana izy ka nitsangana. Toy izany koa angela ijamba teo amin'ny tempoly nanontany an Jesosy Kristy ny mpianany ao amin'ny Jaona 5:2 hoe Rabi ô, iza moa no nanota io lehilahy io sa ny ray aman-dreniny no dia teraka jamby izy? Jesosy enefa namaly hoe tsy lehilahy io no nanotana ny ray aman-dreniny fa ny anehoana ny asan'Andriamanitra eo aminy. Izany hoe tena misy tokoa izany ry havana aretina na koa sedra sy fahasarotana mahamay misy eo amin'ny fiainantsika olombelona, tsy hoe voatery vokatry ny fahotana akory fa tonga eo amintsika fotsiny ireny mba hampisehoana ny voninahitr'Andriamanitra. Toy izany ny tantaran'ny Lazarosy eny raha nolazaina Jesosy Kristy fa marary mafy Lazarosy sakaizany dia fananiny tsy tonga dia niazakazaka tany amin'ny Lazarosy mba hamonjy azy fa efa nalevina efatrandro Lazarosy vao tonga tao Betania Jesosy Kristy ary niteny izy hoe tsy ho fahafatesana ny anton'izao fa mba hanehoana ny voninahitr'Andriamanitra. Marta moa dia mbola niteny foana hoe efa maimbo ane izy izay Jesosy Kristy ka nahoana ianao no mbola miteny foana hoe sokafo ny fasana? Jesosy namaly hoe efa milaza aminao ane aho fa raha mino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Amin'ny fotoan-tsarotra lalovantsika ry havana dia atsapana fa rehefa tena miaraka amin'ny Jesosy Kristy isika dia misy zavatra mitranga tsy fantatritsika hoe inona ny antony. Ny marina dia izao, asehon'Andriamanitra ireny zavatsarotra sy manahirana atsika ireny mba hampandiny tenatsika, hampibebaka atsika ary hampanaiky atsika ihany koa. Fa Andriamanitra irery ihany no mahay mikarakara sy mamonjy atsika. Izy no mahavita manangana ny maty rehetra eo amin'ny fiainantsika ary izay heverintsika ho sarotra indrindra aza dia vitany ny mamaha azy. Ary marina tokoa ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Romanina 5:20 hoe fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa asoa izay tian'Andriamanitra. Asehon'Andriamanitra tokoa ry havana ny sarotra sy ny manahirana atsika fa rehefa avy eo kosa hanehoany ny voninahiny eo amin'ny fiainantsika ray manontolo. Soa ry havana ny tompo fahabe fitiavana sy mpamindra fo ary ninitsy nijery ny androny tsy fahalalana tokoa izy kanefa kosa ankehitriny izy dia mandidy atsika rehetra manerana an'izao tontolo izao mba hibebaka hiala amin'ny tsy fahamarinantsika rehetra ary hiverina aminy mba hamonoana ny hevitsika. Jesosy Kristy ry havana noho ny fitiavany antsika ane dia tandeha teo ambony hazo fijalinana izy dia mbola mihevitra atsika mandrakariva ka niteny hoe ray ô, mamelà ny heliny fa tsy fantany izay ataony. Isika koa mety manao zavatra diso tamin'ny tsy fahalalana angamba. Andriamanitra nefa tia atsika loatra tsy hanameloka atsika izany mihitsy izy kanefa kosa ankehitriny izy ry havana mandidy atsika tsirairay avy hifona sy hibebaka, hamerina sy hamerina izany io ty izany ntsony eo amin'ny fiainantsika ary hiverina ihany koa ao aminy mba hamonoana sy hanadiovana ny fahotantsika rehetra ahafahantsika mandova ny fanjakan'ny lanitra. Amen. Ivavaka isika. Mankasitraka mankatelina indrindra ry Jesosy Kristy tomponay sy mpanjakanay. Fa marina tokoa fa ny zavatra rehetra nataonao dia misy antony avokoa. Ka mahatonga ampandrenesina ho anay indray androany ny tantaran'ny Petera sy Jaona izay nanetry tena fatratra noho ny fanahy masina izay nameno azy ireo dia mba maniry koa ianao ho anay kristianina rehetra ankehitriny
mba samy angetaeta ho feno fanahy masina isan'andro izahay ahafahanay manatanteraka ny asanao ny fanetretena ampitsangana ny malemy ara-panahy marobe manerana n'izao tontolo izao. Misaotra indrindra ihany koa Jesosy malala satria nasehonao anay koa fa Petera androany dia nanambara mpabe maso ny fahotan'ireo jiosy namany sanatria tsy hoe hanala baraka azy ireo fa tiany Petera izy ireo mba hifona sy hibebaka amin'ny elony rehetra ary hiverina aminao Andriamanitra mba ho voavonjy. Eo anatrehan'izany dia tianao koa ho fantatray fa amin'ny fotoana rehetra andrenesanay ny teninao amin'ny alalan'ny mpanomponao, na eo amin'ny henao manjery zany na entina koa ny soa ny teninao izay tonga eo ambany masonay dia amin'ireny ny tompo no ilazanao ny fahalemenay, ny fahadisoanay rehetra izay tianao hibebahanay koa ary hampandiny tenanay ka hiverenanay tanteraka aminao. Tsy vitanay irery nefa izany Jesosy fa mba hampio izay amin'ny alalan'ny fanahy masinao hatsiaro mandrakariva ny fitiavanao anay, ny fanirianao mba tsy hisy ho very izay na dia iray aza fa samy andova ny fanjakanao. Raha tojo sedra mahamay izay Jesosy malala eo amin'ny fiainanay dia mbola manantena foana ny fanahy masinao hoe ampahery anay, ampatsiahy anay koa fa tsy ho fahafatesana akory ny antony izany fa mba hisehoany ny voninahitrao satria efa niteny tokoa mantsy ianao hoe ny zavatra rehetra dia miara-miasa soa izay tianao Andriamanitra. Misaotra indrindra Tompo malala satria noho ny fitiavanao anay tokoa dia tsy mba nijery ny andro ny tsy fahalalanay ianao ka na dia tafalatsaka tao anatin'ny ota azy izahay dia tsy mba nanameloka anay izany tokoa ianao fa ankehitriny kosa ianao dia mandidy anay rehetra manerana an'izao tontolo izao mba hibebaka hiala amin'ny fahotanay rehetra ary koa hiverina aminao mba ho diovinao tanteraka izay ahafahanay mandova ny fanjakanao. Amen. Raisoa ny tsodranomasina avy amin'Andriamanitra raitsika. Mba ataon'Andriamanitsika ho mendriky ny fiantsonany isika rehetra ary ho tanterahany amin'ny hery ny fankasitrahana tsara rehetra sy ny asany finoana mba hankalazainao amintsika ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ary isika kosa ao aminy araka ny fahasoavan'Andriamanitra sy Jesosy Kristy Tompo. Ny tompony ameno antsika ny fanahy masin'Andriamanitra isan'andro mba ahafahantsika manao ny asan'Andriamanitra amin'ny mpanetretena dia ny fananganana ireo malemy ara-panahy marobe manodidina antsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy masina sy manan-kery avy any Nazareta. Amen.